Vatsimpana etny pasteur Ratovelo Roger. Ivavakotsika tompoko, misaotranao feno zay Jesosy, ilay tomponay izy mpanjakanay, ilay mikarakarana isan'andro, ary pirofo azo tsapain-tanana no niarovanao anay tamin'iny aliny ary namezanao anay indray maraina vaovao. Novelarinao teo anatrehanay tokoa mantsy ankehitriny, ny santatry ny fiarahana aminao amin'izao antom-pahavelomana izao. Ary isaoranay ianao satria anaparanao aminay foana fa tsy namelanay ao anatin'ny fahafatesana ianao, fa mikarakaranay, mikolokolo anay ary miaro anay amin'ny herin'ny faharatsy rehetra. Ary dia mankasitraka Jesosy, mankatelany amin'izay rehetra mbola ataterahanao ny faniriana ho anay tsirairay aby. Mangataka famindrapo sy famelan-keloka aminao nefany amin'izay rehetra vita teo anatrehanao, fa betsaka tsy tamboho-isaina ny nampalahelo anao ny amin'izay rena ataonay, kanefa kosa mino a Jesosy fa namarina ny teninao foana ianao hoe tsy mba olombelona ka ho tofo, fa noho ny amin'ny anarako dia amponondriko ny fahatezerana. Andre ny teninao ary izahay Jesosy, masian'ny mpanomponao izay anambara ny tena sitrako tanteraka, ary amasino ny teninao mba hiantefaom-pony vahoaka anao ka hitany ny tsirairay vokatsoa amin'izao fanarananao izao, ary teterizo ny fitaovana rehetra mba ho lavorary araka ny sitraponao. Alleluia, amen. Dia faly manona ny fahasoavana mba ampiadanana amintsika mianakavy havana, ary ny famindrapon'Andriamanitra ny hitoetra amintsika isan'andro amin'ny andro rehetra iainantsika. Ny filazantsara ny marika 2:1 ka hatramin'ny 7 no andeha angalantsika vatsy amin'izao maraina izao. Marika 2:1 ka hatramin'ny 7. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompon'ny teny manao hoe: ary nampianatra teo amoron'ny ranomasina indray Jesosy, ary nisy vahoaka betsaka nanatona azy, dia niditra teo an-tsambo kely izy ka nipetraka teo amin'ny ranomasina, ary ny vahoaka rehetra dia teny an-tanety amoron-dranomasina. Ary nampianatra azy zavatra maro tamin'ny fanoharana izy, ka nilaza tamin'ny fampianarana azy hoe miainoa indro ny voaka ny mpamafy mba hamafy. Ary raha namafy izy dia ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana, dia avy nivorona ka nandany izany. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy, dia nalaky ny trebony ireny satria tsy nisy tany lalina. Fa rehefa niposaka ny masoandro dia nalazo ireny, ary satria tsy nanapaka dia maty izy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo, ary ny tsilo nanirika nangeja azy dia tsy namoa izy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara, ary raha naniry dia namoa dia vokatra. Fa namoa ny sasany avy 30 eny, ary ny sasany avy 90 eny, ary ny sasany avy 100 eny. Ary hoy izy izay manatsofina hoety miaino, aoka izy hiaino. Amen. Fanoharana ny amin'ny mpamafy ity nataon'i Jesosy ity ry havana, fa ny tena fototra tiany tompo resahana teny amin'ilay voa izay nafafy. Manana ny tanjony tokoa mantsy Andriamanitra ny amintsika zanany, dia ny aombinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika. Ary na isika rehetra ihany koa aza dia manana izany faniriana izany, faniriana mba ho ambinina eo amin'ny asa aman-draharaha, mba ho salama ao amin'ny tokantrano, ho salama ny ankonana iray manontolo. Ary fantatsika loatra fa izany hoe salama izany dia milaza fahavokarana izany, fahavokarana izay irintsika mianakavy iseho eo amin'ny sehatra rehetra manodidina antsika. Fa eto ny tenin'Andriamanitra dia milaza mazava tsara fa ilay vonamo avy 30 eny, ilay vonamo avy 90 eny, ary ilay vonamo avo
zato eny a dia ireo vonafafy teny amin'ny tany tsara avokoa. Ary tsy milaza mihitsy ny soratra masina hoe ilay vonafafy teny amin'ny tsy tany feno tsilo na teny amin'ny vatolampy no naniry avy 30 eny na 100 eny. Ary eo nisy tomana ny saintsika ry havana, sanina mafazana ilay voa isika rehetra izay miaino ankehitriny, dia ilay toriteny sy fampianarana feno fampahirezana, toriteny mpitahiana, mitory fahagagana, toriteny mitory fibebahana. Nefa aoka tsy famitatena isika ry havana, aoka tsy hamitatena ianao fa izay nafafy teny amin'ny tany tsara ihany a no namoa 30 eny, 90 eny na 100 eny. Ary dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe nao ahoana ary ilay voa izay nafafy teo amin'ny taninao ilay tany izay namafazana ny voa fanasitranana, fanambinana, fahatsarana ve teny amin'ny tany inona, ary nanao ahoana ny vokatra niseho tamin'izany famafazana izany. Ny tenantsika tokoa izao mantsy no tany, satria ny tenin'Andriamanitra mihitsy no milaza fa avy amin'ny tany no nangalana antsika. Ary hoy ny Tompo hoe nandefa ny teniko mba hahasitranana azy. Betsaka ry havana ny teny efa nafafy tamintsika nandritra ny taona maro ary anisan'izany ny fanasitranana. Aiza no nafafy ilay teny? Teo amin'inona no nafafy ny fanasitranana? Ary nanao ahoana ary ny vokatra? Ary izay ingeny no mbola mampametraka fanontaniana antsika rehetra hoe efa notoriana taminao ingeny fibebahany. Ary samy manontany tena isika ry havana hoe efa tena mibebaka marina ve izao? Mba teny tany amin'ny tany tsara ve ny foko izay namafazana ilay voa fibebahana ka nahitana vokatra 100 eny na 90 eny? Tsy maninona na dia 30 eny ary. Averina indray ry havana fa ny tenanao iray manontolo mihitsy no tany izay hamafazana ny tenin'Andriamanitra. Ko raha nafafy ny fibebahana, efa zavatra tsara ve ny tiany maso hojerena? Zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra ve ny tiany sofina hoenoina? Fa matetika inge zavatra tsy dia tena mampandroso sy tsy tena tsara no tantarain'ny olona, fa dia tena manongilan-tsofina ery isika miaino fotsy toeran'ny lolo-po sy fahatezerana ve no entintsika nraisana ilay voa, sa fo mbola feno faharatsiana? Tsarovy ry havana, ary averina indray fa ilay teo amin'ny tany tsara ihany no namokatra 30 eny na 90 na 100 eny mihitsy ary. Ary izay no ilazana amintsika hoe mila karakaraina ingeo io taninao io mila kolokoloina ingeo io tenanao io fa amin'ny fotoana mihatsara ny saiko, ny masoko, ny sofiko, mihatsara ny foko, manomboka hamoaka fahavokarana avy 30 eny Andriamanitra, hatramin'ny 100 eny mihitsy aza ry havana. Fa hoy mantsy ny voalaza ao amin'ny Hebreo 4:7 fa izay tany mivoaka ranonorana milatsaka amin'ny matetika ka maniry anana tsara ho an'ny olona izay hiasana azy dia mahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra. Mazava tsara izany tenin'Andriamanitra izany ry havana, ilay tany mamokatra zavatra tsara ho an'ny olona. Dia io ny tenin'Andriamanitra hoe ho tahiko ianao ry havana. Miantso fitahiana ka izany ny tany tsara mamoa voatsara izany, ilay tany mamoa avy 30 eny avy 100 eny. Ary izay no ilazana amintsika hoe esory reny tsilo esory ny songisongy izay manery ny tenin'Andriamanitra tsy toetra sy hamoa ao anatinao. Halao io vatolampy ny fahatezerana ao anatin'ny fonina io, fa tsy haniry mihitsy izay voafafy ao. Esory ny vatolampy ny avonavim-panahy izay manery anao tsy handray, tsy hakatony sitrapon'Andriamanitra, ary feno ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fibebahana, ary dia raisy Jesosy hanova ho tany tsara ny tenanao iray manontolo. Esory io vatobe ny lolo-po izay manakana ny vonafafin'Andriamanitra eo aminao io
tsy hamoa. Ary izay angery havana no mahatonga ny Jakoba ilaza hoe vaako mpakatony teny ianareo fa aza mpiainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Ny olona makatony teny izay lazaina aminy tokoa mantsy ka mamikitra ary miaina amin'izany teny izany na hoela na hoaingana tsy maintsy tonga eo amin'ilay teboka hoe mamokatra. Ary rehefa mamokatra dia faly mpikarakara, mihirana ilay mpamavo satria tonga amin'ilay fitenenana hoe nodiventina ny rano natsakaina. Ohatra azo raisina mazava tsara ie ny nihafaran'ilay tany izay tsy nahitan'ny tompony, tsy nahitan'ny mpikarakara vokatsoa izay tantarain'ny bokin'i Isaia ao amin'ny toko 5:1-5. Tantarainy eo mantsy fa efa tena nanao izay rehetra azony natao tamin'izany tany izany ny tompony, na vainy na sainy na sy ny zezika no fefeny mba tsy ho simba ny bibidia, ary nasiany tilikambo mihitsy aza hitazanan-davitra ireo fahavalo mikasa nimba azy. Ary manoloana izany rehetra izany dia voaloboka tsara no namboleny teo aminy kanjo na moa voaloboka ratsy ny tany. Kivy noho izany ilay mpikarakara, reraka noho izany ilay mpamafy teny, ka hoy izy hoe soroko mifefy oravako izy. Ary ny tena loza dia hoy ny tompony ataoko simba dia simba izy, ary didiko ny rahona tsy hampilatsaka ranorana aminy intsony. Ranorana izay manambara fitahiana, fahasoavana. Raha jerena tsara izany dia tsy hody ho karakaina ny hafaran'izany tany ratsy izany. Tany ratsy izay nohezan'ny tompony nandefasana ny teniny mba hahasoa azy, nefa dia fovato, fofen'ny fiatsaram-belatsihy no nitsena ny teny, forakotry ny tsy fankatoavana no hifanena tamin'ny hafatra izay nozarainy isa-maraina, tamin'ny finavinavim-panahy ka tsy nandray ny sitrapon'Andriamanitra. Ary dia hoy ny bokin'ny Hebreo hoe sady no lavina izy no akakiozina, ary ny hafarany dia hodorana satria songosongo sy tsilo izay mampandratra ny manodidina no hita maniry eo aminy. Ry havana, raha tonga eto amintsika re izao afatra izao mbola tian'Andriamanitra ho karakaray ilay isika, tiany bebaka ary tiany hamovo tsara ka ahitany ny fiverenanao eo amin'ilay fitiavana voalohany indray, fitiavana tsy misy pentina, fitiavana marina sy madio. Mbola fotoana izao fa tsy mbola tara isika akory. Miandry anao ny Tompo ary manantena anao hamovo tsara izy. Amen. Ivavaka ry havana. Fitiavana ngezabe tokoa no mbola asetrina ho aminay Jesosy amin'izany hafatra napetraka ao taminay izao zany, satria eo amin'izao lalana alehanay fanarahanay ianao zao dia mazana tsy mandray ny hafatra ao izay, satria sakanan'ireo songosongo potehany vato ary dia tsy afaka hamokatra mihitsy, dia reraka ihany ny hafaranao amin'ny farany Jesosy. Andrino anatonanay ianao ankehitriny, hifonanay aminao, hibebahanay aminao mihitsy, parakofy ny fanaonao tefeo isan'andro izay. Ataovy retoa ny tany mango eo am-pelantanany mpanefy azy Jesosy. Azonao anaovana izay tena tianao atao, ary tsy hivoaka raha tsy mendrika ny anaranao, hanatanteranay ny sitraponao. Reo ny vahoakanao apetraka ao am-pelantananao, nikolokoloanao, ka na inona zavatra manakana ny teninao sy ny hafatrao tsy toetra ahafaha mamovo tsara Jesosy, dia poteho amin'ny anaranao. Ka na inona kosa ho tanterahany androany, raha manaiky ho tefenao izy, dia mariny ny teninao fa ho tahinao izy raha mivoaka, ary ho tahinao izy raha miditra. Ary dia mankasitraka Jesosy, tahio ny fahasalamany tsirairay, tahio ny asa fivelomany tsirairay, tahio fianaran'ny ankizy Jesosy mba ho voninahitry ny anaranao. Ary dia marinao ny tsirairay nitsotra ny tolonao anazy ka hitenenanao hitahy ianao any Jehovah ka hiaro anao, hampamirapiratra ny taviny aminao Jehovah ka mindra fo aminao, hanandratra ny taviny aminao Jehovah ka hitenenanao
mandehana mamoaza votsara homendriky ny anaran'ny tompontsika. Aleloia, amen. Dia mirarotra antsika menakavy ry havana, samy hamovo tsara tanteraka tokoa isika. Amen.